Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Faly miarabatsika rehetrarehetra zay magnaraka ny page Marcel Mohamad. Agnatin'ity vidéo ty moa zany za iresadresaka kely mahakasika ny débat izay efa nataonay sy Romil ary iresadresaka ihany koa zany le débat zay mbola ho ataonay. Za moa zany tsy de tiako loatra ny miresaka ny débat zay efa avy natao karahan'iregny zany. Fa nataoko ty vidéo ty niany zany satria hitako zany fa Romil zany tsy afapo tamin'igny débat igny ary miezaka magnadio ny tegnany izy taorian'igny débat igny magnandefa karazana publication maro fa tsy latsaka ny telo publication nataony mahakasika an'igny débat zay nataonay roa. Maro moa zany nareo magnontany hoe magnino moa anao tsy mipub vidéo taprès n'igny débat igny. Za zany tsy mipub satria atokisako le zavatra nataoko tagnatin'ny débat. Olo jiaby fa samby nahita n'igny débat igny. De tsisy zavatra tokony andeha agnadiovako tegna zany fa voalanjalanjako tsara le zavatra niresako jiaby ary mazava ny koragnako tagnatin'igny débat igny. Tsisy zavatra tokony ndraiky hoe andeha agnanovako vidéo après n'igny débat igny zany andeha hoe agnadio tegna ndraiky za de amoaka karazana publication maro isan-karazany. Fa alohan'ny itondrasako fagnazavagna, misy vidéo kely ty mba tiako tandrignesantsika jiaby zany vidéo zay nataony Romil talohan'igny débat zay nataonay roa igny. Raha misy question na ray fotsiny apetsany Marcel Mohamed amiko ka tsy voavaliko mandritra ny débat amin'ny asabotsy io, supprimeko ty compte-ko ty, supprimeko ty page-ko ty, tsy mipoitra amin'ny réseaux sociaux tsony Romil mampianatra ny finoana kristianina katolika. Bon, ho an'le olo zay nagnaraka n'igny débat igny de mahatsapa tsara fa maro ny question napetrako nandritra ny débat tsy nivarian'ny Romil. Fa mety sombisombiny kely fotsiny angambany no resako amitsika agnatin'ity vidéo ty satria tsy managna fotoagna lava atsika itantaragna le zavatra jiaby nandalo tagnatin'ny débat. Question voalohany tsy voavalin'ny Romil nandritra ny débat igny dia hoe iza n'olombelona voalohany nilaza fa ny evanjely efatra ihany no marigna ary tsy tokony mihoatra ny evanjely efatra izy io. Iza n'olombelona voalohany nilazany zany ary inona ny preuve ny hoentiny. Ary Paul milaza amin'ny Romanina 5:15 fa izy dia managna evanjely. Tafiditra agnisan'ny evanjely efatra marigna io ve ny evanjelyn'ny Paul sa tsia? Zay le fagnontaniana napetrako de tsisy valiny avy tamin'ny Romil zany fagnontaniana zany. Nefa ny valin'igny fagnontaniana igny de mazava raha olona nianatra comparaison de religion mahay tsara ny valin'izany fagnontaniana zany fa Irénée de Lyon no olombelona voalohany nilaza fa ny evanjely efatra ihany no evanjely marigna. Evanjelyn'ny Matthieu, Marc, Luka, Joany izy io tsy agnatin'ny evanjelyn'ny Paul ary ny preuve izay ny hoentiny dia resaka 4 points cardinaux zany. Ho an'le olona zay magnano recherche nianatra religion comparée de mahalala an'izany tsara. Zay reo fagnontaniagna napetrako tsy voavalin'ny Romil tagnatin'ny débat zay nataonay igny. Fagnontaniagna magnaraka za nametraka critique théologique tagnatin'igny débat igny. Critique théologique napetrako tagnatin'igny débat igny maro fa raha ohatra atsika zany iveregnatsika le fagnontaniagnako hoe misy verset ozoko agnatin'ny baiboly katolika zany hoe amin'ny John voalohany 5:7 verset trinitaire le izy. Ndraiky verset io tsy hita amin'ny texte manuscrit traneny indrindra ohatra ny Codex Sinaiticus sy ny Codex Vaticanus. Ohatran'izay ihany koa ny verset makasika résurrection amin'ny Marc 16 verset 9-20 tsy hita agnatin'ny manuscrit traneny sy ny verset ny zanak'Andriamanitra amin'ny asan'ny apôstôly. De teza rozoko nangalagna ny verset io ary iza no nagnome alalagna hoe afaka ampidirigna agnatin'ny baiboly verset io. Zay le question napetrako tagnatin'ny débat, tsisy valiny zany. Raha ohatra ka tsy tagnatin'ny manuscrit traneny novigna no nampidirigna tagnatin'ny baiboly verset io. Zay zavatra zay tsy nazahoagna valiny tamin'ny Romil. Dikan'izay zany page-ny Romil nefa tokony supprimer fa ela fa tokony nifafany fa ela page-nazy. Fa za moa zany tsy efako zany hoe andeha ireare amina karazana vidéo marobe, tsy de fombako loatra zay zavatra zay fa
débat vita de olombelona jiaby zany samby nahitany réalité nahitany fahamarinana tagnatin'igny adevitra iny. De rehefa tegna jeretsika tsara igny débat igny roa milina zany hors sujet nanomboka tamin'ny voalohany mihitsy raha ny tegna marina satria thème ny débat-nay hoe aiza amin'ny baiboly sy Coran no tenin'Andriamanitra fa tsy hoe ao amin'ny baiboly ihany ve na hoe ao amin'ny Coran ihany ve no ahitagna tenin'Andriamanitra sa mbola misy hafa. Tsy zay mihitsy le thème ny débat-nay fa hoe aiza amin'ny baiboly sy ny Coran no tenin'Andriamanitra. De rehefa jeretsika vidéo farany publien'ny Romil amin'ny page-nazy de hitatsika zany fa mirehareha zany Romil zany am'le question farany zay napetraka anazy tamin'igny débat igny hoe aiza agnatin'ny Coran zany ozy izy Mohamad niresaka nivantagna amin-Jagnahary satria ozy izy ny mpaminany rehetrarehetra zany agnatin'ny baiboly de niresaka nivantagna tamin-Jagnahary daholy afa-tsy mpaminany Mohamad izay mpaminany sandoka ozy izy. Zany hoe preuve ilazany fa mpaminany sandoka Mohamad de tsy niresaka nivantagna amin-Jagnahary. Tsy nivaliko moa zany question nazy eo tagnatin'ny débat igny satria zany question hors sujet lo le izy voalohany satria ny thème-ny hoe aiza amin'ny baiboly sy Coran no tenin'Andriamanitra fa tsy hoe Mohamad ve mpaminany avy amin'Andriamanitra sa sandoka izy. Dikan'izay zany tsy amin'igny débat igny mihitsy ny fametrahana zay fanontaniagna zay. Hors sujet igny question igny ary tapitra ny fotoagna zay no tsy namaliko anazy ary question n'olona hoe tsy mahay Coran satria ny Coran zany tsy tenin'ny Mohamad. Amin'ny fomba ahoana manao agnontany hoe aiza agnaty Coran Mohamad miresaka amin-Jagnahary mivantagna nefa Coran tsy tenin'ny Mohamad. Raha ohatra ka hijery Mohamad miresaka mivantagna amin-Jagnahary atsika amin'ny hadisy agny misy zany. Misy zavatra tsona hoe hadisy al-Qudsi agny tenin'ny Jagnahary ankoatra ny Coran. Zay zavatra zay zany hafa makasika an'igny tantara hafa. Ary rehefa jerena tsara i question tegna marina question n'olona tsy mahay baiboly. Tsy nandaligna baiboly mihitsy satria raha olona nandaligna baiboly zany tsy ametraka an'izany fagnontaniana zany mihitsy raha ny tegna marina amina débat sahala amin'iregny. Aveliko ake zany igny satria thème débatsika magnaraka hoe mpaminany Mohamad ve mpaminany avy amin-Jagnahary sa mpaminany sandoka. De mba tiako averinao agnatin'ny débatsika le ho avy mihitsy zay argumentanao zay zany amaliko anazy satria za mbola magnamafy tsara mihitsy agnatin'ny vidéo ty fa tsisy mpaminany niresaka nivantagna amin-Jagnahary agnatin'ny baiboly raha tsy Moizy ihany. Averiko tsara mihitsy zay zavatra zay voalanjalanjako ny teny zay niresako tagnatin'igny débat igny. Ary ny olona faharoa niresaka mivantagna amin-Jagnahary de mpaminany Mohamad amin'ny hadisy agny anao mijery anazy. Fa oento argumentanao jiaby oento igny verset ny Samuel zay oentinao tagnatin'ny débat sy ny sisa avoa daholo argumentanao jiaby zany fa mandritra ny débat mba tiako averina anao zany apetraka aminay igny fagnontaniana igny zany averina apetraka aminay amin'ny débat le andeha ataontsika magnaraka izy satria agny question vao tsy hors sujet de valiko izy eo anatrehan'izao tontolo zao amin'io débat zay ataontsika tsy ho ela. De amaragniko anazy angambany mahakasika ny débat magnaraka za moa zany vognona za amin'ny débat rehetrarehetra zany na inona ny thème na inona ny loha hevitra zany de za fa vognona fa ary rahalahy Romil ihany koa fa vognona fa niresaka zay tamin'ny WhatsApp fa ny antony mbola tsy maharekitra ny débat io amin'ny alahady satria moa zany za zany tsy afaka entre 29 jusqu'à les 5 zany za tsy afaka mihitsy zany tegna marina fa tery za sady mianatra za sady miasa de tery be za entre 29 jusqu'à les 5 fa après n'io zany atao le débat inshallah de avokako amin'ny page akato fogna zany ny datin'le débat amin'ny herinandro ambony inshallah. Ny thème de hoe mpaminany Mohamad ve mpaminany avy amin'Andriamanitra sa mpaminany sandoka. Tsara zany loha hevitra zany satria bonne occasion ho anay musulman ampafantaragna ny zanak'olombelogna hoe iza zany Mohamad zany. De fangatagna fotsiny avy aty aminazy zany farany hoe akaro kely zany niveau ny débatsika tegna marina satria za monko zany nagnantegna hoe débat niveau avolenta be zany le izy de diso fagnantenagna za tamin'ny débat nataontsika farany igny fa miangavy zany za mba ampiakarigna kely niveau ny débatsika am'le débat magnaraka fa tsy
argument na resaka lafarine no zavatra nderesanao aminay fa argument matanjaka théologique zay le zavatra ilain'ny musulman ka magnome fotoagna atsika zany amin'ny débat magnaraka de inshallah Allah subhanahu wa ta'ala zany miaraka amitsika ataotsika no niantony Allah subhanahu wa ta'ala le débat de mankasitraka miomagna tsara anao romila amle débat tsika io de bonne chance anao agnano débat amina mankasitraka tsika jiaby. Présenté par Marcel Mohamad, la vérité finit toujours par apparaître. À bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. محمد نبينا السلام عليكم